Mahantra ary ianjadian'ny olana maro ny faritra Androy. Nitondra fanamarihana manoloana izay indrindra ny solombavambahoakan'i Belo Androy fa tsy manana solontena ao anatin'ny governemanta Androy na dia maromaro aza ny minisitra avy any atsimon'i Nosy iny. Mitatra ny vaovao amintsika hatrany vola ravavy sy tsiry rakoto arsan. Mahantra ary ianjadiana olana maro ny faritra Androy, saingy fanamarihana eto solombavambahoakan'i Belo Androy fa na dia maromaro aza minisitra avy any atsimon'i Nosy tsy manana solontena ao anatin'ny governemanta Androy. Fijeriko manokana ny moa araka le fanontanianao teo dia nisy ouverture be mihitsy ny natao ny fitondrana ankehitriny amin'ireo fametrahana an'ireo mambana ny governemanta reo. Raha tsy teny aho, misy ny avy ao, misy ny MMM ao ohatra, misy mapary ao. Maro e ny ouverture izay natao ny filoham-pirenena sy ny prime ministre vaovao dia iarabana azy manokana satria ny fitondrana dia tsy vitany antokotokana na olotokana. Ny firenena iaraha manana raha teo dia isaorana n'Andriamatoa filoham-pirenena. Fa ny vatatenako Depute de Madagascar lantany amin'ny faritra Androy dia misy remarque kely hoe zahay Androy dia tsy nanana solontena ao anatin'ny governemanta io nefany Mahantra zahay any Androy mba iadina amin'izany kere zany dia mbia tokony mba honanana solontena ao anatin'ny governemanta zahay ekena fa minisitra reo dia minisitra tsika iaby fampatsiahivana fotsiny ahy zany. Vola kakafitra ny governemanta omaly tsy miova hoy ny solombavambahoaka raha zavy tsy androfa championnel ary ho azy fa adsoina goavana ny tsy fisian'ny ministera misahana ny azy. Maro ny zoro azo ijerenan'izay. Eo aloha zany voalohany mety tsy manana politika mihitsy ve zany le fitondrana amoronana asa na ikolokoloana sy anatsarana ny asa eto Madagasikara. Raha izay. Faharoa mety ihany koa mavesatra loatra le tsindry le everina fa hoe mpamatsy vola na mpampiasa vola avy any ivelany ka tsy te hifanohatra amin'ireo mivantana izy dia apetrany amin'izay zavatra manjavozavo zay le resaka. Amin'izay zany mba hoe malalaka be mihitsy lay eritreretina hoe ho mpampiasa vola zay tavandray namorona asa eto Madagasikara satria raha ny politika miainga avy ato anatiny hita hoe tsy hita mihitsy aloha hatreto hoe inona ny zavatra apetraka na foronina mba hiteraka asa ho an'ny vahoaka maro misy zay. Mandritra ny fivoriana ara-potoana ny anteny meram-pirenena no hanolotra ny programana asa ny fampandrosoana eo anatrehan'ny solombavambahoaka ny prime ministre. Laza ny solombavambahoaka fa hijery akaiky ny programan'ny governemanta mifanojo amin'ny etaetam-bahoaka ve ary ho sarotiny ihany koa amin'ny fanatanterahana izany.